Bijouterie Santian, mividy volamena, manolotra anao ny Logité. L'ISNA est une université en ligne offrant une formation de qualité internationale. ISNA vous présente. Omaly ny fidiram-pianatra miaraka amin'ny stylo Flair, Pitch sy Jetline. Flair, stylo pour tous. Manolotra anao ny Logité. Paperline, le choix de votre succès. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Raha ndray tompoko lasy tompoko vavy amin'ity takarivany sabotsy faha enina ny volana septembre taona octobre zafady taona 2024 ity takariva satria ny rosalony Logité androany anaraka ny pazapa isika aoriny zao dia lao manasidalina voalohany ho an'ny pazapa XV zany dia raha navetrana ary ny lotembo voany androany. Nahazo jiro nanomboka omaly ny commune Anjomabeto ao anatin'ny district ny Manjakandriana. Entina mampandroso ny tontolon'ny fampianarana ambony dia misy ny fiarahamiasan'ny ministera-ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa amin'ireo sekoly ambony any ivelany. Maresaka iraisam-pirenena tsy mbola hita ilay mpitandrina ny Interpol Mengongoe rehefa tsy hita nanomboka ny 15 septambra lasa teo. Ankafaliana indray tompo klasy sy tompo vavy no hitsidiana ny tokantranonao amin'izao alina izao ary anasananao mpanajana anaraka ny Logité hatramin'ny farany. Ndetsika ayaraka vetrana ao anatin'ny alaune. Paperline, le choix de votre succès. Vibrez au rythme des couleurs Orlac. Trouvez Orlac partout à Madagascar. Ny lokony vaovao miaraka amin'ny Orlac. Ho an'ny toliary alohantsika amin'reto vaovao roa ireto satria fotodrafitrasa maro no tafatsangana tany an-toerana tanitra ity fitondrana ity. Anisan'ny goavana tamin'izany ny fahavitan'ny lalambe mikodana ao tampon-tanànan'ny Mangily sady endrika ho an'ny tanàna izany no entina nanalana fahasahiranana ho an'ny mpampiasan'ny lalana tany an-toerana ny resaka tamin'ireo mponina Pierre Razafindramanana sy Kasambola manana. Milamina ny fifamoivoizana fotoana maro taty aoriany nahavitan'ny lalam-pirenena fahasivy mampitohy ny toliara sy analasamby. Afa-pasahiranana tanteraka ireo mpampiasa izany. Hitantaratra ho hiatrana izy ireo ny asa vita ny fitondram-panjakana tao anatin'izay efa taona mahery izay. 12 minitra izao farafahatarany dia efa tonga ao amin'ny torapasika Mangily raha adiny 3 izany teo aloha taoriany ny fahavitany lalana. Toliara zany ny fianakaviana mihitsy nefa nisafidy hoe aloha mba aty indray fa taloha tany ndrefandrefana Majunga tany dia mba aty indray mba safidy fianakaviana. Tena samy hafa be mihitsy aloha za efa tena efa ela taty fa iny tapiny Orombe iny zao secondaire be iny taloha zao izy efa goudron tena mandeha tsara mihitsy dia engane mba hitohy daholo fanamboaran-dalana rehetra eto Madagasikara. Raha any am-pivahiny zany zao dia nitombona ho anay dia ny lalana tsara mahafinaritra mandeha aty any kokoa. Mahafinaritra ka tsy mitsalijalo ny tomobile mandeha afaka mizora tsara ny olon-drehetra. Sora betsaka ho an'ny mpanamboatra lalana dia engany mba hitohy hatrany ny asantsika. Ziskina tsara ny lalana dia milamina tsara mivarotra anay. Tsisy olona tonga aty mihitsy raha tsy avy ny lendi zay vao tonga aty ny olona. Zay ny endriny. Fa raha lefa nasain'ny hery régional mampiana zany lalana ny tsara dia zay vao tonga aty amin'izay zareo. Efa tsisy andesina mody raha tsy ny frira tao loka ihany andesina mody anantsana. Tena misaotra ny hery régional mampiana zany amboatsy ny lalana. Ankoatra ny lalana dia tsy adino koa ny nanatsara ny Jardin de la Mer. Endrika vaovao an'ny tanàna zany no manatsara ihany koa ny fizahan-tany. Miteraka asa ho an'ireo mponina eto an-toerana ny fahavitany. Mivarotra eto amin'ny Jardin de la Mer izao no fiveloman'ireo renim-pianakaviana anjato ny latsaka kely. Dia faly indrindra satria nahazo trano soasoa be izao. Tsy tokany taloha zany tsy mitovy. Taloha zany nivarotra eo côté-ny Palitsivy fa mbola tranotrano ratsy be. Fa amin'izao zany tena trano tsara be fa tena misaotra.
Tena misaotra ny candidat era-jaonam-pianina e. Tena misaotra. Ohatsy tsy ny tsara izy taloha. Fa ihananika zao mba fa tsaratsara izy ihanany zao. Fa milamy soa. Afampo mihitsy zahay ka. Zahay taloha ny tena ratsy be le varosinay voanany zao zahay tena tsara. Santionany tamin'ireo asa vitan'ny filoha ery Rajaonarimampianina teto Toliara ireo. Mbola maro ankoatra ireo ny vina lavitrezaka hoentina eto amin'ny faritry Toliara. Zavazo moa fa nisy ny fionana teo amin'ny candidat larina 12 ery Rajaonarimampianina omaly sy ny poniny Toliara. Nakotrokotroka ny fitsenana azy tany an-toerana nankoatra izay dia nanao jery-todika ny asa vitany sy ny tondra fanazavana mikasika ny vinany fisandratana 340 ny filoha ery Rajaonarimampianina tao anatin'ny tao amin'ny Universitén'ny Toliara. Anisany nanatrika izany ihany koa i Pierre Dina Razafindramanina sy Kasambola manana. Vahoaka marobe hatrany no tonga an-tsena sy nanaraka ny candidat numéro 12 ery Rajaonarimampianina nandritra ny fandalovany teto amin'ny faritry Toliara omaly. Nasehon'ny poniny Toliara indrindra ireo tanora ny fatokisany any candidat numéro 12 ery Rajaonarimampianina. Profon'izany nahavolanina azy ireo teto amin'ny amphithéâtre Fiakara Jean Ferlin eto amin'ny Universitén'ny Toliara. Antondrian'ny candidat numéro 12 teto ny nanao jery-todika ny zava-bita sy namelabelatra ny vinany fisandratana 340. Maro raha ny foto-dravitra savita taty atsimon'ny Madagasikara hoy ny candidat numéro 12 ery Rajaonarimampianina. Mbola tsy tratra nefa ny tanjona raha ny fanazavany hatrany indrindra eo amin'ny fizahan-tany sy ny fanjonoana. Madagasikara dia manana produit touristique be izany tokony exploitentsika. Ao anatin'izany hoe écotourisme tokony atao. Ao anatin'ilay hoe ranomasina. Satria ao ambanin'io ranomasina io dia misy faune et flore marine izay tokony exploiter. Zany no tsy maintsy développentsika. Izao nefa na resaka tourisme ohatrany anticiper sahady ny resaka support le centre refugio. Mila lalana zany, mila électricité zany, mila sécurité zany, mila transport zany, na transport aérien, na transport terrestre, dika zany dia hoe mila cohérence d'action zany ao anatin'izay zavatra izay. Fenopoka ny Université teto Toliara ary nisy tamin'ireo olona no tsy tafiditra ka teny ivelany no niaino. Veto zahay lahy fa hitrena hery président hery fa mamangy Universitén'ny Toliara i amizao. Ny maray koa zahay nitrena azy tamy aéroport. Falifaly zahay lahy fa nahitako i président nay hery. Liana be zahay zay mahatonga anay tonga eto. Nazava ho an'ny tanora teto Toliara kosa ny vinany fisandratana entin'ny candidat numéro 12. Amle tena nampaliny amle vina fisandratana 2030 voalohany aloha resaka fampandrosoana fa indrindra amin'ny faritra Antsimo dia PDB hoy filohan'ny pirenena ny fampandrosoa aty amin'ny faritra Antsimo. Toy ny ato amin'ny faritra Antsimo ny safira ary par couleur na ny safira. Amiko manokana aloha tena mahaliana le lafin'ny fampandrosoana zay hazavan'ny président ary ale président mihitsy hoe mametraka vina lavitrezaka ahafana hampandroso ny firenena. Ny raha volagninao zany hoe ny région-ny mikasika ny Toliara de fa tsy tapatapaky ny jiro fa handeha soa iaby gnany mpianatsy université. Mety zany fa ho tanteraka zay laha hiro mbo amin'ny place eo. Mety amiko ny vinan'ny fisandratan'ny président. Ny fahitako ny vina zany tsara ary afaka hampandroso haingana ny firenena. Na dia mbola tsy fantatra ary ohatra hoe navoakany apisy dia tsy maintsy mimetraka vina ianao eo amin'ny fiainana misy anao. Dia toraka izany koa ny firenentsika. Marina fa hanomboka rahampitso ny fampelezan-kevitra efa mipetraka sahady ny safidy ho an'ny vahoaka ny Toliara. Mila ny fidohizan'ny asa izy ireo ka tsy miala amin'ny candidat numéro 12 ery Rajaonarimampianina. Anatin'izay vaovao zay hatrany dia fantaro ary fa i Ontina Realy ministra mimponina teo aloha no taleny fampilezan-kevitry ny candidat larina 12 ery Rajaonarimampianina.
Nandritry ny fitsidiany ananjozorobe androany no nampahafantarana izany tamin'ny fomba ofisialy ny faritra Avaradrano no namarana ny kandida Rajaonary Mampianina ny fitetezam-paritra mialohan'ny hiatrehana ny fampelezan-kevitra amin'ny alatsinainy izao mitatitra ny akon'izay indrindra i miaro soa Rojo Ravaka sy Dolphe Rakotoniaina. Ny torazofiny teto Antsorobe nakotraka ny fandraisana ny kandida laharana 12 i Rajaonary Mampianina taty amin'ny faritra Avaradrano no namarana ny filoha teo aloha ny fitetezam-paritra mialohan'ny hatrehana ny fampelezan-kevitra manomboka ny alatsinainy 7 Oktobra izao. Fotoana ihany koa ny androany nampahafantarana ny talen'ny fampelezan-kevitra dia Iontina Realy izay tsy zoviana maro noho izy efa minisitry ny ponina teo aloha. Sanganenao Ramatoa directeur de campagne manatony eto amin'ny lopetenao fantatrareo io Ramatoa io Iontina Realy no anarany. Toan'ireo toerana hafa efa nandalovan'ny filoha teo aloha Rajaonary Mampianina misongadina tranony asa vitany ary mijoro vavolombelona amin'izany ireo ponina mahazo tombontsoa mivantana noho ny fisian'ireo foto-drafitrasa sy tetikasa samihafa. Mbola vonona noana ny Rajaonary Mampianina nanao ny barazy na mpandrosan'ny tantsaha. Efa betsaka ny zava-bitany mbola io mihitsy ny atsika hatramin'izao aloha. Fikarakarana ny barazy ny fambolena ny vary zany dia tohatrano anaovana herinaratra. Sotra betsaka amin'ny filoha pirenena aloha fa navita zavatra nitsangana teto amin'ny district Antsorobe. Mampiavaka sy nahalalana ny kandida laharana 12 hatramin'izay ny foto-drafitrasa fototra mipaka amin'ny fiainan'ny ponina ary indrindra manampitosika ny tantsaha hamokatra bebe kokoa. Tsy adino ny tetony nanome moto ho an'ireo ben'ny tanàna ato anatin'ny district Antsorobe. Eo ihany koa ny baolina ho an'ny tanora aty an-toerana ary tokony omeny ny anamboarana ny lalam-pirenena 7 mihazo Antsorobe. Nanao barazy isika izay anomezana rano ny tantsaha mpamboly nefa izany barazy rano io dia hitondratsika herinaratra. Izany natao azany tiako lazaina aminao tantsaha mpamboly fa any amin'ny 700 any ny barazy izay nataotsika manerana any Madagasikara. Anka ny tombo raha refesina nanomboka tamin'ny taona 420 ka izao iresantsika izao dia ny tombo 300 ny vokabary ary raha toizantsika izany afaka roa taona tsy hanafatra varotry Madagasikara to klasy to vary. Izany ny tanjontsika. Vonina noana ny filoha teo aloha i Rajaonary Mampianina kandida laharana 12 ny faritra Avaradrano ka ny solitena nanome tsodrano azy teto ny ray aman-dreny tanty an-toerana. Ny herin'Andriamanitra ane hitasy iventanao mandrakariva anazahoana hery anatanterahany izany. Misotranao koa izahay ny Andriamanitra ao tapony loha sy asy mitandresa mba iombanao mandrakariva ekany any tenanao atsotra salavolany amin'ny ezaka izay mbola tsy vitanao. Misaotra tompolahy, misaotra tompovavy. Vao ny fifidianana kosa dia 27 ora sisa teo raikitra ny fampelezan-kevitra lasa lamody ve ny fanaovana téléthon. Ainy ny mpanara-baovao maro ho mikatsaka fatratra ny fomba nadiovana ny vola tsy fantapiaviana ampiasain'ny kandida filoham-pirenena iray. Tsy misy ny lalàna mandrara ny fanaovana izany amin'ny vanim-potoana ny fifidianana tahaka izao. Teren'ny lalàna hitondra ny antsipirian'ny fampiasam-bola nataony kosa nefa ny kandida iray 3 volana aorian'ny fifidianana raha tara indrindra
kandida maro no manao an'ity hevitra ny etsehana ny Pombazy androzaka izay fony ity hanoanana ny fampelezan-kevitra amin'izao fotoana izao. Ho an'ireo kandida sasany anefa sarotra heverina ny hoe hanova inona amin'ny vola ampiasainy ny fisian'izany téléthon izany na tsy rehefa andiniana ny firobarobana nataony tao anatin'ny efa-bolana mialohan'ny fifidianana mampimetra mpanontaniana izany. Matoa andahatsoratra ny sampana fampalalam-baovao. Raha tsy hivina ny état de compte na ny volana ampiasaina enim-bolana mialohan'ny fifidianana no tsy maintsy ampahafantarina ny fitsarana ka na dia hanao fahagagana tahaka ny ahoana aza dia ho sarotra ny hilazana fa ny volana ampiasainy Andry Rajoelina dia vola madio avy amin'io téléthon io. Raha artista tahaka ny dama ohatra no mirotsaka ho fidiana dia azo eritreretina fa mila fanampiana ara-bola avy amin'ny Pombazy na izay resy lahatra amin'ny heviny entina hanao fampirezan-kevitra. Fa raha izany hoe Marc Ravalomanana izany izay nambatra ny magazine Forbes fa isan'ny malagasy manan-karena nalaza tamin'ny fanaovana ampimamba sy fangoronan-karena teto na izany Andry Rajoelina izany izay malaza amin'ny fananana mpanao afera malaza sy mpanefoefo manohana azy ary fantatra maneran-tany amin'ny resaka bois de rose ihany koa. Sarotra ny inona fa hoe mila fanampiana avy amin'ny olon-tsotra izany na ariary aza. Karazana sarinady sy fasady na hoe endrika isehony ivelany hoentina manamarina ny volabe tsy fantam-piaviana ampiasain'izy ireny araka izany ity téléthon ity. Ekenany hoe ady goavana ny fifidianana tahaka izao ary ny fomba rehetra matetika dia ataon'ny mpanao politika mba ahitana fahombiazana amin'izany. Saingy ny fihetsika sy fikafika ataon'ny kandida sasany tahaka izany kosa dia ahitana sary mazava ny hoe tahaka ny ahoana ny tsy fahamendrehan'ireny mpanao politika ireny. Koa satria efa manomboka miakatra ny feo fa vola vidin'ireo bois de rose na tratratra any amin'ny 4 alina taona naondrana antsokosoko teto ireo vola be afafin'ny kandida ny mapara amin'izao fotoana izao. Koa satria hatrany amin'ny 3 na 220 tapitrisa dolara ny resaka. Koa satria fantatra fa tsy maintsy manome fomba enty manamarina izany dia atao fika sy ny hevitra rehetra. Mila mailo ny olom-pirenena noho izany. Isan'ny niady fohamanaina ny mapara mba tsy ahafahana tena manara-maso ny vola ampiasainy tamin'ireny ady hevitra momba ny lalam-pifidianana ireny. Manomboka mazava ankehitriny hoe inona ny tanjona tamin'izany. Raha toa mantsy ka izay tokoa noho izy dia ny hoe ahafahana mampiasa vola tsy fantam-piaviana ka misy kandida afaka mampiasa vola tsy mazavazava tsy azo ambara ho fifidianana madio sy mangarara intsony izany. Io fifidianana tanterahana io dikan'izany lasa mitarika any amin'ny savorovory sy korontana. Ho an'ny firenena efa mandroso saro-piaro ny vahoaka ao aminy ary tsy azo atao kinangy izany hoe mampiasa vola tsy fantam-piaviana entina miatrika fifidianana izany. Hatramin'izao dia tsy mbola hafa be li Nicolas Sarkozy izay filoham-pirenena frantsay teo aloha dia efa tamin'ny taona 7 aza ny nampiasana vola izay voalaza fa azo tamin'ny tsirarina avy amin'ny colonel Kadhafi filoha libiana teo aloha. Raiky tahotra mafy momba izany ve Rajoelina ka rafitra mampanao ity téléthon ity ihany koa mba ilazana fa nisy malagasy nanome vola antapitrisan'ny dolara tao. Ilay tanany ankavanana izay heverina fa manan'izany vola izany rahateo efa tsy dia afa mikofoka loatra intsony ary tsy afabela ihany koa fa enjehan'ny fitsarana frantsay no ny harena mampiayay an'ny Frantsa. Anjaran'ny olom-pirenena rehetra no mandanjalany izany. Filoha tahaka ny ahoana no hofidiana hitondra ny firenena. Iza ny tena tia sy mitsinjo ny vahoaka malagasy maro anisa sy ny hoe iza ny tena afaka mametraka fotoana iantoka ny hoavin'ny taranaka ifandimby. Ireo mifantaniana lehibe tediavan'ny olom-pirenena mpifidy efa matotra ara-tsaina sy ara-panahavaliny mandritra izao vanim-potoana mialohan'ny fifidianana izao. Anjarany rehetra ny mandinika sy mitsakotsako tsara ny raharaham-pirenena. Izay aloha ny tapany voalohany tao anatin'ny alauna hiato kely tsika dia hiverina hitondra ao anatin'ny actu.